Beacor FM manolotra anao mandritra herinandro ity. Lapan'ilay biby olona. Nosoratany Tefiarjao Andreparany. Ponina. Ralana. Arvono. Christophe Rabearmanana. Ho an'ny miaina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Andro fahatelo. Rivotra ny andro. Fa avy ny sakafo. Rehefa feo zany ho avy eo ilay bibolona. Aleo amin'izay mamontsy fandrinaka. Ary ohatry ny misy olona mandendehana eo an-dala tsara izany. Izany fa manantona varavarana. Ndrekeo tena matahotra ilay bibolona izany. Afaftsara tonga afavoy. Tena loza marina fa izany ilay biby. Sady amin'izay mampitahotra be ny feoany. Izay aho tena ho faty ato. Dia ataoko ahoana izany? Ho valiana ve? Aleo aloha rangaha valiana. Tonga dia midira fa tsy mihidy io tompoko. Tena loza ty marina. Bibe vonjeo e. Bibe fa vonjeo. Aza manantona ianao ka. Aza manantona ianao fa matahotra e. Vavy tsara, vadinao ania. Tsia. Mifona re tompoko. Tena mifona. Fena ny tokany fonanao. Nga ianao nanao ratsy saka iarahabanao fotsiny nahatongavako. Tonga soa ato an-tapatsika ianao. Izay aloha ny androany valasa. Oe, tena lasa izy marina. Saika loza. Ohatry ny hoe nanofo izany ateo. Nofo ratsy tena izy. Andrekiako dia iny ve no mivatoko. Atao ahoana koa ny anambady an'iny. Tena loza. Loza ty marina. Marina iny tsy dia voly latsaka tany. Atao ahoana ny araka tory amin'iny. Aleo aloha matory amin'izay ka. Ka nanahoana ny fiainana voalohany teo aminareo roa e? Fa izay roa izy izany. Ka nareo mivadiko izy ary? Tena tsy hanambady an'iny kosa ary bebe Kotre. Aleoko maty. Atao ahoana nanambady biby? Saingy tsy afa miala amin'iny intsony eny Ndry. Raha mandandry dia maty dadandry. Ary Ndry kokoa tsy misangy ane ralozy. Ny zavatra tadiaviny tsy maintsy tanteraka. Ralozy? Ay ralozy koa ny anaran'iny. Tena loza marina. Sady ratsy feo ny ratsy bika ny ratsy anarana. Fangatry ny lazainy Ndry omaly. Ka izay nga ny resakela akory. Zany Ny raba fotsiny izy dia lasa. Dia tsy natao ninonino zany Ndry. Ka izy ary tsy nikasoka ny vatako akoriko. Za koa moa saika torana mihitsy vao nahita azy. Raha zany ohatra Ndry tonga dia tanterahako izay lazainy. Ka tsy eo aminao marina ny toerana. Tovovavy ohatr'izao ave dia hanambady biby. Sady tsy bika, tsy endrika, tsy toetra, sady tsy feo any koa. Fa afaka manomeza iadana Ndry izy fatandremo. Iadana? Fetanana inona izany no hitanao aty? Tsy misy afa-tsy sasenao rery no afaka mba mifampiresaka. Tsy misy fetanana izany ary bebe raha tsy miara-monina amin'ny olona akaiky ny fonao ianao Tsy hoe akory rehefa voky sy mipetraka amin'ny lapaso ohatr'izao dia hoe miadana. Fa afaka izy anie no ataonao akaiky ny fonao mba misy zavatra asehoko anao aloha. Inona izany ary bebe? Andao aloha hiakatra any ambonitsika mianaka. Ary avy tsara kosa ty lapitra izany atria amin'ny rihana farany ambonitsika izao. Fa
angamondry ity mbola tsy niakatra taty mihitsy. Tena mbola tsy sanaka ty mihitsy efa matahotra ko. Fa inona moa ny tokony atahorandry e? Efindriany zao ny tompon'ity lapy ity e. Ndry ny vadiny ralozy. Ka izy mihitsy ny atahorako, biby mampatahotra. Fa zao mitoto kely hoe ndry metsy nanana. Ay ve misy tanàna be ohatr'izao aty e? Ralozy ny mpanjaka amin'io tanàna io, ary mbola mitohy any ambadika rehetra ny fanjakany. Oay, ary misy olona tazako izany tsy olona ka biby ohatrany ralozy daholo kay. Eny anaka, ary mazoto miasa be daholo reo Ary ny atao andapa vetsy misy afa-tsy ralozy. Nga moa izy tsy manana fianakaviana. Tsy mahavaly n'izany fanontaniandre izany fa raha afa-pondry dia andao amin'izay midina. Mety efa vonona izay ny sakafo. Sakafo? Eno Fa izy izany no mikarakara sakafo. Angaty ianao aza tiako. Tsy za reny mikarakara an'ireny. Efa misy mpikarakara saingy izy tsy miseho mihitsy. Fa inona ny antony ka? Tsy afaka mamaly indri an'izany aho Zay ny baiky ny tompony, baiky ny ralozy ekia. Ralozy mantsy ny mpanjaka eto. Fa hono marina mary bebe Ahoana izay anaka? Fa inona moa izany ny antony tsy hanambadiany ralozy biby olona mitovy aminy? Any orinany zany azava aminao ihany. Fantao amin'izay ho atsika hidina. Tena tafiditra ty amin'ny fanjakan'ny biby olona ndry ty revavy tsara. Saingy raha manaiky ho vadiny ralozy dia ndry ny mpanjaka vavy. Raha tsy manaiky kosa dia maty. Fa inona loatra raha ny antony hanambadiany ahy? Any orinany izany mazava amindreo sy neny rangory. Tena mba be mistera koa ty lapy ty ka. Fanjakana hafa ivelan'ny fanjakana mihitsy no misy aty. Fa ny mahagaga dia ny ao andaba. Tao anatin'ilay armoara zao dia akanjon'olona ohatranay daholo no hita tao. Tsy mba akanjo biby olona akory. Sa ve nisy olona mipetraka ihany tao taloha? Fa mety hoe nitafian'ireo biby olona ireo. Asa fanontaniana tsy ahitam-balana izany. Ary inona raha ny tsy hanambadiany ralozy biby trazy? Olona ny tadiavina anam-para-pahefana. Atolotry ny Haza Group antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 12 telo 24 janoary ho avy izao ao amin'ny Escan Antanimena. Ho antsika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa nitompona fiara na chauffeur aza tena ilaina ny mahay diagnostika mba tsy ho lany vola na very fotoana intsony amin'ny fanamboarana. Raha ho ary ny formation de base en diagnostic automobile sy moto ny alakamisy 22 sy zoma 23 janvier ho avy izao ny théorie ary ny sabotsy 24 janvier kosa ny pratique. Ny saram-piofanana 180 000 ariary. Ny toerana ao amin'ny cafétéria Escan Antanimena. Omena boky, vidéo guide, logiciel de base maimaimpona ny piofana rehetra. Téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 nani 033 65 740 00 033 65 740 00. Mivatra pareil diavy ihany koa zay Bonjour. Eftra tsotrako amin'ny fiarahana amin'ny sakafo eny tetatrinao. Bonjour ny vahaolana. Manome tsiro tsy misy fetra. Mampivoaka ny aingam-panahan'ny mahasambatra am-pianakavy. Na ao an-tokantrano na anaty restaurant. Spaghetti bonjour ihany ny atsika. Andramo fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanantenana anao. Bonjour daholo Ho anao io eno tsara afatra lehibe ity avy amin'ny Orange Money, Vola ary Airtel Money ity. Toromarika entina miaro kokoa ny volanao, tazomo tsy ambaratelo ny code secret anao. Isao tsara ny volanao rehefa manao dépôt sy retrait. Tsy misy olona tokony hiantso sangataka ny code secret anao na ovinanao viny. Raha misy ayay, aza misalasala miantso ny 204 ho an'ny Orange Money, 807 ho an'ny Vola ary 121 ho an'ny Airtel Money. Miara-miasa, iaro ny volanao. Amagaga koa izany biby olona dia manana lapa tsara tarehy biolona.
rehetra nytono ny any an-trano feno fanaka maro isan-karazany ity ivelany sary tena mahafinaritra sady voninkazo no voankazo maro isan-karazany aleo aloha mipetrapetraka tombodomanga eto mba sady mibanjina ny akantony reto rozy reto rozy ny paradisa sady tsara felana ny sy voakeza tena biby olona tokoa izany mangeza azy zao zagadra miadan'izao izy ary izao mba afaka amin'ity gezi ity ohatra ny nahita olona neza teo da tsy mbadika izy voasary izy nefa olona sa biby indray zao tena mety ralozy izy ary ohatry ny tsy miseho amiko raha tsy amin'ny alina nefa ohatry ny olona mifahitako azy teo variana be mihitsy mademoiselle mibatsy amin'ny akantony zavaboary oay ohatra marina fa izy zany manao any vavy tsara afaka mipetraka eo anilanao ve afaka mipetraka ianao ka fa izy any atomboka azafady da mahafantatra ny anarako mantsy aloko iny nofo no anarako ary avy any amin'ny raon'ny lanitra ny fiaviako ay dia fa ny mahafantatra anao azy zaniko fa ianao be mistery be ahoana ny natafidiranao ato ary tsy fantatrao nga fa loza ny miandranao ato ane loza toerana mahafinaritra sy milamina be tahaka an'izao very vavy tsara dia ho loza tsy fantatrao marina ny zava-miafin'izao zavatra mahafinaritra izao sy mba olona ohatra antsika ny tompony fa biby olona ka raha tratrany eto ianao dia mety matiny fa hono ahoana fomba natongavanao taty izany ary inona ny antondianao aza miasa saina amin'ny fomba izay nidirako tato ianao raha ny antondiako indray dia anala fanginana anao fa inona ny antony raha tsy mahadiso nisy naniraka anao nakaty izany tsy nisy naniraka anakaty fa sitrapoko tokoa no nandeha taty fa inona ny antony fa ngasa fantatrao eny tsy afaka miavitsainao manoloana ny sedram-piainana nefa tsy misy ady sombozany akory dia tonga anampy ianao anampy anala ny kely zamin-dralozy izany ianao tsy mbola izany aloha izao fa ny anala fahanginana anao sy ampiverina antsikinao no tondiako ka tia misy vetsovetso kely atolotra anao ianao tsara nge iny volam-pianomanana raha azoko alain-tanana dia atolotro anao mba atao ny kilalao ireo nikitana tomaratra ny azavana tsy elabaratra no ataoko anazava ny fitiavako tsorava ao anaty zaridaina maintso mampameronaina no iriko teorandry ilay malalako dory ao anaty nofomamy sady lavitra tomamy sy ho finaritra ny fo no iriko atsika ao teo alaina tokoa izany ny volanao fa dia inona loatra ny antony ry aliko ny nofy dia tsy fantatro tokoa ve ny antony fantatro ihany fa mody manontany ihany fa saingy ahoana ry vavy tsara saingy fitiavana tandidonindò izany ianao fantatra tsara fa misy makaterisetra momba anana ny fahefana momba rehetra enona ny fitiavako azy sa tsy fantatro izany fantatro izany saingy tsy manakana ny foko ny tempo anao izany ary faly raha ny tempo ako ny fonao tsy matahotra tsy afaka mitempo anao ny foko satria fahafatesana ny setry nyizany efa sorona ny fitiavako sorona noho ny fitiavako noray ka tsy afaka mitianao sony ary aliko ny nofy ary miangavy anao mba hiala eto so dia tratran-dralozy eo manko ianao ka ho fatinao sisa no hita eo tsy mampaninona raha ny fitiavako anao no avaty fa inona izany ty ataonao to tapahanao ry rozy fa tsy fantatra tokoa ny andro androany andro manatantara eo amin'ny fiainanao fa hoana ny nahafantaranao an'izany misingirina androany ny andro naterahako fa hoana izany nahalalànao an'izany fa iza marina ianao ty tohatra ny mahalala ny zava-miafina rehetra amin'ny fiainako
Ny orinany azava aminao zany raha tafaraka ihany ny lalantsika fa zao aloha aoan'izay ry tovolahy atolotra anao ty rozy ty ho fanomezana amin'izao tsy heritaona anaty rahana zao dia aina nolorako azo anao ny loko mena maro-pitiavana ny fofony manitra manambara fahatsarana tsy tena tsy afaka mandray an'iny fantatrao tsara fa misy tompony rozy io ary mahita loza izay makapahany amin'io eo madraitraolahy sady mitagagalatra ny vatoko ny mbola nirosoko ihany koa ny olona fitiavana landroko lamboany ralozy oay tena ralozy marina tena lozy ty tena nohaniny tokoa ilay tovolahy vonjeo re olona ohatray marina tena nanofy tsara dia ohatra mivadika ny frasy fa inona raha nidikan'izany ay moa aniverserako tokoa androany dia onjoonjoko samirery tokoa izany no nanamarika azy tsy eo dada tsy eo sandry ary efa maraina koa ny andro ary efa mivoda olo koa ange faravarakely izany efa mazava ny ato an-trano ndry ary inona koa eo ambony latabatra io tena mofo mamy io sady voahaingo fatratra tena nahay mihitsy ilay mpanamboatra azy aleo hijerena tena natokana ho aty misy soratra hoe bon anniversaire vavy tsara dia misy soratra hoe 20 dia fantany tsara izany ny aniverserako androany sady 20 taona androany koa fa iza raha nanao an'io teto raha ny fahitana azy aloha mety tsy olo-dratsy ny nanao an'io sary tena marina ilay nofoko teo dia ho iny tovolahy aliky ny nofy velona mitraka amin'ity teto ohatrany tsy mampino izany ka sa kosa ve bebe rangory oay ary misy soratra ny amin'ny sisin'ilay gateau vola-peny manana nalaina tanany ty mitovitovy amin'ilay tononkalo azoko nofy iny vola-peny manana raha azoko nalaina tanana sady miendrika volany ty izy dia mba manao ahoana ry izany ny tsirony manao amin'ny vavy tsara malala tianao ve fanomezako ohatray marina tena taitra be manao ahoana ianao tompoko aza manantona ianao fa matahotra be ka elona matahoranao ahy tsy manakirany ianao ary mihinan'olona koa taizany ho hitanao nihinan'olona etoko moa tamin'ny nofo nahitako azy nihinan'olonako fa inona moa izany ny tadiavinao ny fitiavanao no ilaiko ry vavy tsara tsy tena mba zavatra fa re tompoko mba tadiavina amiko marina tsy misy afako ohatr'izay tsy misy mahasolo ny fitiavana izany fa zao tianao ve le mofo mamy atolotra anao io amin'izao fetinao izao ary mba manana fohatra ny olona ihany ty biby ty inona izany ny avaliko azy manontany anao nge tianao avy le fanomezako ahoana moa tompoko ny zotiako tsy mbola nisy nanolotra tahaka izao mihitsy angehatra amin'izay dia misaotra anao tsy nandany fanomezako ampitiavana anao anolorako an'io anao ohatra ny sindy izany tahotra izany ohatra ny manam-panahy izany ty biby ty azo iresahana ihany izy atsoroka aminao aloha fa ny vatako no biby fa ny fanahiko olona mbola misy zavatra atolotra anao ty tanao ty tena narozy ary mitovy be tamin'ilay hitako tao anatin'ny fialina nomen'ilay aliko ny nofy sady mena mamirapiratra manitra mamirivero rozy miparadisa dia ahoana raisina ve toy foko ty andray nefa ny saiko matahotra tsy manenina fa atsatoko eto any te mofo mamy te sady mbola misy fanomezana hafa tolotra anako
Izay inoko fa tianao akoatran'ireo. Inona izany tompoko? Zao ary, omeko alalana ianao andro anitsidika ny fianakavianao. Azonao entina andro fanomezan'ireo, dia afaka mitondra andramoro koa ianao raha sitraka. Ka dizako hoe eto rozony paradisio ka rehefa malazo dia mila miverina aty amin'izay ianao. Avery koa ihany, mila miverina ianao rehefa malazo io. Izany ve tompoko? Oe, tena ohatrany te hiatsampy be any amin'izany aho. Tena faly be any amin'izany tompoko. Tena misaotra be da be. Efa voninao ny entana sy ny voatiry itonana mianaka. Zay fa lasa. Tena lasa le biby ratsy. Nefa ohatrany tsy biby ratsy indray izy io. Toa ohatrany marina ihany le teniny hoe ny vatako ny biby fa ny fanahiko olona. Fa tsy ny fanohatra ny amin'izany. Ny fanahy biby fa ny vatana ny olona. Ary andao amin'izay anoana ny tika. Ohatray marina. Ary ty efa voniny ty ane ny fitafinanaovako hoe. Ary tazako eto tokotany tokoa ny voatiry hitondra. Sady efa io koa rangory efa vonina dia vonina. Ary aleo ampidirina ato amin'ity kesika efa vonina hitondrana azy ity ka to dia miakanjo dia lasaka. Haza Groupe Antsika, formation de base en diagnostic automobile et moto, téléphone 038 65 740 00, 038 65 740 00, Nani 033 65 740 00, 033 65 740 00. Mivatra pareil diag ihany koa zay ah. Andamo, fa bonjour, le spaghetti tsy andiso fanatenananao. Orange, eo anilanao. Nanotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Lapan'ilay biby olona. Nosoratany Tefy Arizao Andriaparana. Ponina. Ralala. Arivony. Christophe Rabearmanana. No nanomiaina ny tantara. Nandray feo sy inana totosa miaro fi. Hitohirampitso